Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Akanjon'ny fahafatesana. Tantara nosoratan'ny Njakahany. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iaina tantely, Angolapity. Miaraka tamin'ny Tojo Randry, Sinez ary Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nikirakira ny lafin'ny teknika. Fananjy. Nanatontosa. Rotsy fitiavana. Akanjon'ny fahafatesana. Andro fahaefatra. Tonilo ianao Victor, tsy mbola tena voaporofo anefa matiny zanako hoe. Komisera, tsy efa mazava izy zao hoe. Rety ny akanjo. Izy na barobaron'ny rano any. Angamba lany mamba koa angamba. Mifatin'le fiara simba raha teo fa hita fa tsy tanky. Tsy aviniko anao akoho aloha fa tena kely ny finokony amin'ny avelohana. Raha ny tempo tany ty. Sady any ambanimbany any aza malaza ho misy voay. Misy Victor, aza manao ohatran'izao aloha ianao fa sao dia arary io e. Aza manay ianao fa hotohizanay hatramin'ny farany ny figaroana. Tsy maintsy hitanay eny fa na ny vata mangatsika ny azy e. Andao aloha tsika hody fa efa miarivo zany andro zany. Sao dia arary aty ianao. Tena tara fivoriana indray alary hervea. Efa niariko vera isan'indray ny tonga mialoha teto. Azy hitako efa avitra tetika alaratsy iny. Nefa maninona tsy niaraka taminy ka? Reny iny ka. Tena tsy any le sipa. Ary mety lasa nilany any zany ka alan'iny. Ohatra ny tsy hitako tao amin'ny toerany tsony manko le dabako. Dia nefa hoe lasa izaka sa maty. Ka tsy zany ara aveo moa ny tsara indrindra. Maninona koranara hidinako any ambany any sady sura fa netiny rano ny fididimidina any ambany any iny. Tena fisana vao tonga teto amin'ilay trano. Trano lehibe ihany izy ity. Na dia mitafo-bozaka aza. Inona moa izany ny atao izao? Aleo tondomina aloha ka. Odio! Izay olona! Tena tsy misy olona ato marina. Aleo tonga dia hiditra ka. Trano malalaka be. Fa nefa toa tsy misy olona na ray aza atoko. Efitra fatoriana angambo ity fa toa fandriana fotsiny no ato. Aleo hikarika trano aloha sao dia mba misy telefonina ka. Ato izao lako sisy efitra fidiovana kay. Izay ny tato ambadika tato. Ary ity kosa ny fandraisam-bahiny. Avy any andrefana izany ny lalana miditra ato raha izany. Ity misy telefona. Ndraso. Firy moa numero amin'ny papa? Ndraso. Allô? Papa ve zaho? Papa, vonjeo saika maty ane. Saiko reto papa. Fa ino izany?
tena misy olona tamin'izany. Tena misy olona taminy. Aleo tatoerana efenana aloha ka. Iny eny. Fa tsy letsy vaniny ve ty? Tena izy io. Tazako tsara na somary maizina aza. Iny fa lasa nidina any ambany any. Ay, misy lakavy eo ambany ao izany. Manomboka ndraika laborony ty fa ikikika kasi. Manginy tena e! Manginy tena hoa! Tianaika eoko manginy e! Ary miomana fa vonoko tena raha reo. Sady efa tsisy ilako tena tsony. Zay fa lasa. Zay fa tamy. Ay, tena olona tsy valona mihitsy ty hery ve ty. Ohatran'izao izany nanaovan'ny vehivavy azy ny ka manaiky azy. Iny eny. Mandray sakosy dia iny fa lasa. Zay fa lasa. Azy aleo hidina ao ambany ao hijery an'izao vehivavy miantso vonjy izao ka. Mitania aloha ianao misy Victor a. Ka tena niantso ateo any hoa izy komisery. Sady tena mila vonjany eo izy. Komisera, andao amonjy zanako. Tena raha zao alina zao aloha angamba tena tsy ahita rariny any tsika. Fa aleo maraindraina vao mandeha tsika. Tsy mandeha zany aka. Ilany zanako fa zay fa viloma ianao e. Misy Victor a. Tena nitapahany marina. Dia inona no atao? Aleo aloha tsonaingana amin'ny brigadier no manana ekipa dia andeha saika. Sao dia maninona any. Ay, misy lakavy ty trano ty. Sady misy jiro ato. Misy fandriana koa aza. Aiza moa izany mahitako an'ilay tovovavy nikikika teo. Zako ty tsisy torsako. Ohatray ireto fitaovam-piadiana samihafa e. Misy basy, antsy sy ny sisa koa reto. Ary tena mety ho larain-dahany mihitsy izany iny herve inona izany. Ary inona no ato? Maizina be izy izany. Ohatry fa inona koa izany? Ny traso hoe tsapaina moramora. Oay, tena misy misidona tanan'olona. Maty kay! Tsy avelan'ilay olona mihitsy kay! Andraso tomoko mafy any aloha ka. Zay, aleo hitadiavako torsa mihitsy aloha. Sofan'izy tato. Andraso hoe tsy lovina. Inona le teo? Oay, tovavy miosin-dra be. Tampina koa ny vavany. Dreko aza miteny aloha fa hanavitra anao any tena misy olona izany. Ndraiky aleo hiafina aloha ka. Ronna. Aleo faranana amin'izay ny tantara tena fa mandany fotoanana fotsiny. Mandra-piomako aloha dia tonga dia ataovy ny vavaka farany. Renao ve zany e? Fa melohan'izany dia aleo ampahafantariko tena tsara fa tiako ny any mamono sy mampijaly olona mafy loha. Tsy azo tenenina fa be loha ohatran'ilay vadiko. Vokatry ny didoany any nafatiny zanako tokana. Dia nanjary alako izy. Sady lasa nanohatra izy ny be famaliana. Nefa nge dia nataony ihany e. Nokon-dohany tsy azo tenenina ny tera-dozoko izany. Dia nanomboka teo dia tsy maintsy nampijaliako izy. Ny vonoko satria be mokon-doha. Zanako tokany. Voninkalatso hoanina. Alako e! Alako nareo vehivavy. Tsy vaninareo e! Ay, izany mahazo anty hery ve ty. Arety tsy aina sondolobo. Tena nidiran-doha izany aloha tafahoana taminy e. Ery zany fa zao e. Avy tena. Ao, hita tena ty any slavy ty, hita tena.
re mandeha monja anao anaty varako ny fotenany tya dia tsy andrefangiriforiana tsony tena. maro enao vonanty eto tovavy ty ila manampy azy aka ndra sy fa misy azy beka ity ary dia hokapohako mafy amin'ity aho avy ato ariana ato ndraso vonona ve teny a vonona isa roa inona ty io fa ny anjera tsy miezika tsony io e. fa aiza ary monsieur Victor ary misy olona mitsolotsolotorasany iny izany iny zalahy mety monsieur Victor iny efa naposiko fa tsy maintsy miverina taty amin'ity toeran'ity izy ary tsy trano ve ry ambadiko ny vohatra ry tazana tsara hatrety amin'ny alina satria ay misy jiro marotakona koa moa amin'ny andro atoandroko. Monsieur Victor Monsieur Victor fa iza koa rety sao indratsy konsera ihany komisira fa hony tsy marina saky dia naleonay nankaty ihany dia misaotra besaka komisira. inona zany zavatra efa hitanao ka voaingana io koa ny antonge anatina ritrandro izy zao saika ho ataoko ioko andahoary fa taraikitsika aleo manaraka ty aorina ianao so dia misy vavalo any alohany andao ry zalahy. ary alova na amin'izay ny fatoran'ity tovavy ty aloha tena nisy nidariko ateo marary any atoko ay ty sipity anahy tenany io ndra soa tonga teo velesika eo vatoriny io zay vovaty aloha miondrika aloha ty izy koa to ohatrany toranako ina ty losa miarina teo ka le tsy vaniny ty tena tsy vomarina ery ve ay kala ratsy ty tsy maty akory mitonatonana aty amin'ny varavaran'ny mpamosavony manoko sikidy oka moa ery ve fa maninaka ianao manao ohatrana manao an'izao abibiny izao e dia lolomponao tamin'ny vadinao taloha tany ve no anafaizanao sy aminonao ny olona tsy manatsiny tsy mananjo iteniteny ahy tena fa mangino eo ty vava marina izany e sady raha ty tenao fantatra dia tsotra ihany ny anton'izao efa nanao voady ataorinany adalana nataombady fa zay vehivavy sasatra ny aina mpanao tsinitsinina ny tenany mpamony zanaka ka hoe mivary lavamono tena na hanary anaka dia ataoko mizaka ny mangidy latitra noho izany ka tsy misy hidirako kosa nge zany ery ve misy dia misy satria nahoana ka efa teo an-dalana mony teny tena ny sakanako sy nangatahako zavatra satria efa samy hofaty any hoe tsy areo mba manome asambarana n'izay milany izany ary ny fanahinina natao tena nandefa ny fiara tany anaty antsany iny vao moika tena nandrehitra ny atezerako satria tena teo faty ka za koa te avy tena hiditra amin'izany ela be zany fa zao hoe maneke moramora raha tsy teo faty alohan'ny fotoana aloha mody manaiky aloha fa ho fatiny ty eto manko ara mandako iny e ray sy ny tady iny dia nde mamatotra ny teny etsy amin'ny sezetsy iny ary tandremy ny fihetsika fa tsy mitsitsitsitsy tena eny ary za ay mora tenenina ihany tiako miseho mahazandoha eo sy ty eto le trano ay trano be ty brigadier tonga dia save miodidina ary zalahy mijery ny zava-misy e na zany aza miandro baiko vao miditra aleo tsika miodana avy aty atsinanana monsieur Victor aty manko tsy misy jiro sady misy varavarana ka iato ka hoana
tonga dia hitra vetsika e alesiny aleko ry zalahna araka vahoarina e. Malagasy FM manolotra ho anao izao akanjon'ny fahafatesana. tantara nosoratan'ny Njaka Ali. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina tantely Angolapity miaraka tamin'ny Tojo Randry, Sinez ary Fahendrena Raherinandinina. nandray feo sy nikirakira ny lafin'ny teknika. Fanamby nanatontosa rotsy fitiavana. akanjon'ny fahafatesana mbola hitoy. Malagasy FM raika amin'ny 94 MHz. FM 91.4